Araka ny fotoanany fanomezana tompoko lasy tokoboa fitafaraka eto indray tsika amin'ity takariva ity manatra ny arahaba ary dia manasana ao am-panajana ny zohetra ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv isany hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny zava-misy ny makasika ireny voafonja ireny ny marimarina kokoa ny sakafo sy ny zava-manodidina izay tontolon'ny sakafo izay ho an'ny voafonja hoentina amintsika ato anatin'ity fampalalam-baovao ity ny makasika izay hoentina amintsika ihany koa fa dia nahazovana tato ato ny alatra lakolosy isany amin'izany farany teo ny taninosy volakely tany niara-ny alatra ihany koa ny lakolosy eo amin'izany fiangonana katolika izany ny makasika ny etsika hoentina entina indrindra zany iadina amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay mbola mahazovana amin'izao fotoana izao nazahoana akom-baovao ihany koa ka dia hoentina amintsika ny makasika indrindra ny vaovao makasika ny solika no etsika amin'ny santatra ny fampalalam-baovao nitondra fanazavana makasika ny fahamarina toerana ny vidin'ny solika eto Madagasikara ny ministry ny angofo sy ny solika tsy tokony iahiahy amin'ny mety ho fiakaran'ny vidin'ny solika ny mpanjifa satria dia misy amin'izao fotoana izao ny sandan'ny ariary azo ambara fanahitana fiakarany ho hiatrany ny fanazavana ny ministra. Tsy hisy fiakarany vidin'ny solika ao anatin'ny volana aogositra araka namara-ministry ny angofo sy ny solika Ramanatsoa Rodolphe ny fiakaran'ny sandan'ny vola ariary ary ny famarina toeran'ny vidy solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no antony tsy ampiovan'ny vidy solika. Ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia sy dia niakatra intsony fa nijanona ary miodikodina teo anelanelany $500 ka hatramin'ny $900 tanatin'izay herinandro izay zany ny barila iray. Ny sandany ariary moa dia hitantsika izy zany raha tamin'ny herinandro ity dia fa tena niasara tokoa satria tafidina hatrany amin'ny $3,000 ny vidiny ny euro anankiray. Izany zavatra zany rehefa nokazina dia na nisy fiatraikany tany amin'ny vidin'ny solika. Ny dikan'izay zany dia na dia eo le fametrahana ny vérité du prix izay natomboka tamin'ny volana febroary 2024 ity moa dia nisy ny fiakarana tamin'ny volana jolay iny fiakarana izay somaro enjakenjana satria sy tena tokony fiakarana tamin'iny fa nisy solda zany mba tsy apakatra loatra indrindraindrindra ny vidin'ny gasoil dia nanaovana firarahana tamin'ireo olona ireo na dia tezitra ara ny mpanjara solika no hoe tsy azo ekena raha ohatra dia tena moatra ny tokony ho izy. Dia izay solda zay miaraka amin'ny fidinany ny vidin'ireo sandany ariary sy ny vidin'ny solika iraisam-pirenena zany dia ny kazy navoaka ny office malagasy des hydrocarbures zany dia tsy miova ny vidin'ny solika manomboka amin'ny voalohan'ny volana aogositra fa ny vidin'ny solika amin'izao fotoana izao ihany no mbola miatra. Ny zava-misy maneran-tany amin'ny vidin'ny solika io dia tsy dia hiakatra be intsony io atoato amin'ity volana ho avy ity. Arak'izany hijanona amin'ny vidy solika amin'izao fotoana izao ny vidy solika amin'ny volana aogositra izany hoe $703 ny sanda ambony indrindra amin'ny supercarburant, $703 ny gazole ary $703 ny pétrole.